Araka ny nisoratany Andriamatoa Patrick Raharmanana moa dia any Ambahita Bekily Androy manorina barazy tsy ara-dalàna ireo sonoa mitrandraka volamena reny rano mena randra commune Fangoala districtny Bekily any amin'iny fagatra Androy iny no nametrahany izy ireo orinasa Copax Ressources barazy tapaka tanteraka ny rano midina mamelona olona amanetsiny eny ambany ary ahina ampisy tondra-dranony eny ambony. Efa nisy didy fanapahana nataon'ny ministeran'ny rano andravana ireo barazy ireo fananao beloha ireo sonoa vomaika aza nakarany ilan'ny barazy nidina tany antoerana niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana ny lehibe ny fagatra Androy ny solontenan'ny ministeran'ny harena Kibon-tany. Nilaza ireto sonoa ireto fa nahazo rariny tamin'ny fitsarana amin'izao raharaha izao tsy hita tany amin'izy ireo anefa izay didy izay fa nilazany anatitra azy any Ambovombe miaraka amin'ny taratasy fahazahoan-dalana hitrandraka volamena namoro avy hatrany ny fikambanana Bemiray sy ireo tanora mivondrona ho fanohirana izao fotodrafitrasa tsy ara-dalàna izao ny teo anivon'ny faritra ka tapaka tamin'izany faharavana ny barazy ary nangataka tamin'ny ministeran'ny rano anome teknisianina mpahay momba izany. Avy be moa ny orana any antoerana ka ahina ny tondra-drano any amin'ny fagatra ambony satria tsy misy fivoahan'ny rano ilay barazy nahorina tsy ara-dalàna. Mandray ny andraikiny ihany koa ankehitriny ireo tompon'andraikitra mijery ny fahazahoan-dalana ananany ireto sonoa ireto hipetraka sy honina ka afaka hitrandraka volamena eto Madagasikara. Nilaza faminanina mo Andriamatoa Pastera Mayol nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga hisy firenena hanafika i Madagasikara hoy Pastera Mayol. Araka ny faminanina azon'ny Pastera Mayol dia hisy firenena vahiny hanafika any Madagasikara amin'ny ity taona ity ka hanonga mpanjakana saingy tsy noteneniny hoe iza io firenena io. Nolazainy ihany koa fa karazana ransaigny mazenero ireny faminanina ireny ka anjaran'ny mpitondra ny miomana sy mandray andraikitra hoy izy fa efa tafitany ny hafatr'Andriamanitra ary tsy izy Mayol no sazina fa ny mpanongana. Izy moa izay nilaza fa tsy manonga mpanjakana fa mankatoy izay fitondrana misy. Ny fifidianana eto amintsika hoy izy dia efa vita mialoha ka tsy mikasa ny hirotsaka intsony Pastera Mayol raha mbola itsabahany vahiny ny fifidianana. Nambarany ihany koa fa mety ny ataon'ny fitondrany fanavaozan'ny Repoblika satria efa voavahany olany herinaratra sy ny rano. Manahy ihany koa Andriamatoa Pastera Mayol fa tsy izay tapaka amin'ny fikonan-dom-pirenena no hivoaka fa efa misy vonina any ambadika any. Anisan'ny nolazainy mpaminany Pastera Mayol ihany koa ny hoe tokony efa tafiditra ao anatin'ny FFKM avokoa izay fiangonana kristianina fa tsy ferana ho an'ireo efa tonta intsony. Ireo moa anisan'ny FDB izay nambarany mpaminany Pastera Mayol nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga. Sahondrary malala Marie Michel tsy mbola nivoaka foana i Marie Michel hoy ny mpisolo vavany. Nanao fanambarana ny mpisolo vavany solombavam-bahoaka Marie Michel Sahondrary malala izay milaza fa efa 5 andro sy 5 alina izay no nitazomana azy ary efa nanao soniany taratasy fin de garde izy ny omaly fa tsy mbola nivoaka nefa. Nambarany mpisolo vavany ihany koa ny andro omaly fa mbola notazominy BC indray ho atao fanadihadina izy. Tsy ahivina moa fa natao perquisition tamin'ny 4 janoary ny toeram-ponenany ary aveo noentina natao fanadihadina teo anivon'ny polisy ekonomika izy ary natao famitorana mikasika ny maha-ministra azy teo aloha ary nanaovana enquête patrimoniale mikasika azy sy ny vadiny. Zany zahay mpisolo vavany Madame la Ministre Sahondrary malala Marie Michel manao zao fanambarana izao. Androany 6 janoary 2024 mampahafantatra anareo mpanao gazety ny mikasika ny ramatoa ministra teo aloha sy solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny fianaran-tsoa voalohany sady tsara premier grade Sahondrary malala Marie Michel. Raha tsy ahivina vetivety dia natao fisavana perquisition tamin'ny alahady 4 janvier 2026 teo ny toeram-ponenana. Rehefa vita io dia noentina natao fanadihadina teo anivon'ny polisy ekonomika anosy ny tenany. Nandritra n'izay 5 andro 5 alina nitazonana azy izay dia natao famitorana mikasika ny maha-ministra azy teo aloha teo koa ny enquête patrimoniale mikasika azy sy ny vadiny. Androany zoma tamin'ny 1 sasany teo dia nampanaovina sonia famaranana ny fitazonana azy io lay atao hoe fin de gave ny tenany. Hatramin'izao ora iresahana izao anefa dia mbola tsy afaka mody izy
satria angatahany BC indray atao fanadiadina indray. Mariana fa mananjanaka telo ny Madame le Ministre. Izay zany ny fanambaranay raha mikasika ny fitazonana any Madame Saondrarmalala Marie Michel. Ny malaza sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao ihany koa moa dia karohin'ny polisy dadan'ny Jemima Siry Jason Fenohery, karohin'ny polisy pirenena Iralay Vita Tsilavonarivo na dadan'ny Jemima no ahafantarany maro azy sy Andriamatoa Jason Fenohery. Ny antony hikarohana azy ireo dia noho ny fandrahonana ho faty fanentanana hankahala fanalambaraka amin'ny tambanjotra sosialy Facebook. Raha tsy ahivina moa ny tantara izay efa nisy sy ny tantara izay efa nandalovana ireto olona anankiroa ireto tamin'ny fitondrana Andrinirina Rajoelina dia anisan'ny nahihiny maro ho nitondra pejy anankiray izay malaza manompa mpanohitra, izay malaza ihany koa manompa ireo rehetra mitsikera ny fitondrana Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Miresaka indrindra mikasika an'izay fitondrany filoha teo aloha Andry Rajoelina izay moa isika dia tsaroana foana Andriamatoa Naivokely, tsaroana foana Andriamatoa Naivo Raholdina. Mahagaga ny maro tokoa, tena tsy tazana mandraka ankehitriny moa ity solombavam-bahoaka ity koa satria anisan'ny tena be vava tamin'izany fotoana izany ary tena be taimbava ihany koa. Sa izay tokoa ilay hoe vavany no nahitana azy ary mbola vavany ihany no nanafina azy. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma ry tompoko lahy, veloma tompoko vavy.